Yo! Tsy eo moa zany fa ye verina indray tsika eto amin'ny fandaharantsika eto amin'ity chaîne kely ity de androany tsika hiresaka ny Barea. Ny Barea zay efa nisy vidéo ihany nataoko momba ny Barea tamin'ny CAN farany teo de ito zao miverina indray tsika eto amin'ny fifanitsanana amin'ny CAN. De ny contre tamin'ny Côte d'Ivoire ny Barea nafinaritra hitako hoe efa miezaka be ry Zalah ary tena mahay le mpampikotrana. Le coach moa zany Nicolas Dupuy efa mahay be izy ary hita ao anatin'le jeu an'ery Zalah zany izay highlight zay no jerentsika androany sy ny mombamomba zany rehetrarehetra. De lasa Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais pas non plus. Un bout à la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est parti pour ce match d'une importance capitale. Et une première percée peut-être avec Nicolas Pepe qui tente de lancer dans la course Jonathan Kodjia. Intervention de la défense. Vous voyez dans les conduites de balle, Baptiste, c'est compliqué. De quelle couleur va être le carton? Ilay ataon'ery Zalah mema Facebook eo hoe le misy film any Joker de sotomin'ery Zalah mimenjera le ty bany ty zany toe sotomin'ny voavy Paulin. Amin'ny Joker manko le vadonan'ny taxi iny de fa tena enjana be le jeu an'ery Zalah. Amin'ny voalohany moa zany tamin'ity voalohany ty 5 minutes de jeu zao de hita hoe efa samy te handresy daholo. De iny sotomin'ny voavy Paulin iny donc tsy le ry tsy fantatro koa na hoe efa misy zavatra tsy fanaran'ery Zalah tany anaty réseaux sociaux any. Hita hoe le lazain'ery Zalah ito bandy voadona ito manko le be vava be hoe hanao lasopy ny Barea. De toizantsika ihany. De iny zany nahazo carton jaune le ry. De nandritra le match moa zany eo amin'ny 20 minutes de fa io vora lalaina. Ohatran'ny voaka kely le ry de aveo miverina. Fa hita hoe tena mafana ny lalao samy te handresy ny ilany sy ilany ary miady zany Côte d'Ivoire zany ekipa enjana zany nandritra ny taona mifanesesy mondial tsika gasy nefa mbola tsy tena tafiditra mondial angambany. De hita hoe efa tafiakatra level ambonimbony tsara zany ny ekipa malagasy. Za kosa aloha de midera an'ery Zalah am'zay rehetrarehetra zay Allô, jerentsika. Il renverse le jeu, il le renverse finalement, mais vous voyez. Kodjia a sollicité, il a été accroché. Il n'y aura pas de pénalty, pas de coup de sifflet. J'ai l'impression qu'il a été déséquilibré dans la surface de réparation à l'ancien pensionnaire de deuxième division anglaise. Ah, pour moi, il y a quelque chose là dans la nationalité sportive ivoirienne. Oui. Malgré ses performances incroyables avec West Ham, c'est bien important de faire confiance aux anciens dans les sélections ivoiriennes notamment. C'est important, oui, dans l'accompagnement, même si là il y a une faute sur Aveloson. Hita hoe tena matsiro le jeu an'ery Zalah fa any anaty finition angamba ny mila fiezahana kely. Zay moa zany ny fomba mijery milaza foana hoe ahoana sy ahoana fa rehefa tena eo ambonin'io terrain io mafy be tena mafy be eo ambonin'io terrain io ary hitako hoe tena nanao ery Zalah ary tsisy ankoatran'ireny miezaka kely fotsiny amin'ny retour de tonga de tafo fa mafimafy moa zany le izy de arakarak'izay. De andraso jerentsika indray ny tohiny. Qui était signé Seredier. Ouais. Ça va pas être facile pour les gardiens, il va falloir. Il n'est pas parvenu à marquer des buts. Oh. Et tentative de relais entre Gradel et Gervinho. Ça n'a pas fonctionné. Le meilleur pied, c'était la tête. Et oui. C'est Alex Dupont. Fa tamin'ity match an'ery Zalah ty ohatrany ambonimbony daholo na Carolus zao nandaka coup franc de ambony be daholo le izy. Nefa Carolus tena anisan'ny hoe bandy mahay mandaka coup franc fa inoko fa corrigen'ery Zalah zay amin'ny retour amin'ny talata. Maniry mafy de mafy an'izay mihitsy azo raha za manokana satria za tena mpanohana Barea alefa Barea. De engany mba hoe hitan'ery Zalah ny lesoka moko tsika koa zao vao avy mivoaka ny confinement de hitako hoe somary miraikidraikitra kely zany ery Zalah. Mety zay koa le izy misy fiantraikany amin'ny performance ny tao anaty confinement de samy manao zay mety fotsiny.
fa hita hoe mbola misy an'izay ihany le izy sa za ve ny diso. Morel. Faute sur un vélo son. Faute qui s'est rendue. Fa tamin'ity match ray ty somary manao commentaire ihany le Ravelson tena niavaka be le ry hitako tena namitapitaka be amin'ny lenjana mihitsy le ry fa zay foana le izy hoe le any aloha any angamba no tsy de ampy kely zay moa zany ny fijerinay mpijery fa zay tsy mahay fa mijery an'izay fotsiny de ohatrany hoe tsy vitan'ny Zalah le finition fa défensif be fotsiny le jeu de engany mba hoe hitan'ny Zalah zany lesoko ao anatin'izay rehetrarehetra zay de mahay mijery koa Zalah hoe atony ny lesoko an'le ekipa any Côte d'Ivoire ny éléphante any Côte d'Ivoire de azo resena tsara izy zany amin'ny match retour moa efa tsaratsara point Madagascar de go any amin'ny CAN 2021 2021 moa ie de arak'izay efa manantanina ihany ny faraparan'ny premier mi-temps zao de nahazo coup franc indray ny Côte d'Ivoire somary natataotra ihany teo ampijerena an'le izy fa le gardien aloha mavoa gardien gasy tena mavoa raha Melvin sa Melvin hiditra any amin'ny tapany faharoa antsika en deuxième mi-temps moa zany. Oh la bonne prise de balle avec Gervinho. Oh qui fusille Melvin Adrien Gervinho pour l'ouverture du score 48e minute. Ty bandy Bospain ty koa mampimepy tamin'izany jeren'io zao tam'le nandritran'le match de teo ampanaovana statut mihitsy hoe alefa Barea fa tena tokony ho azontsika ny fandresena satria zany eritreritra be hoe ambonimbony level be zany Côte d'Ivoire zany de nefa miady be ihany le baolina de vao nandefa le statut de maty io le baolina eny efa za maka amin'ny Barea foana ary nino mihitsy ary tena nino hoe afaty ry Zalah za ary mbola nanantena anankiray fa zay moa zany no fizotran'ny lalao de eketsika. Et Gervinho, l'éternel Gervinho qui permet à la Côte d'Ivoire de... Tena faly de faly ry Zalah ny tenenako an'izay eny le sary aloha zao io fa tena faly zareo satria ohatrany hoe le gasy zany tena efa atahorana anatin'le baolina zay aloha fijeriko azy fa engany mba tena ho zay foana de nafaty zareo de faly be izy marina ny azy satria adversaire enjany zany Barea Madagascar zany. Oh le contre favorable pour Nicolas Pepe dans la surface. C'est Le coup de tête. Ça fait 2 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire. Indray faharoa nafaty na intsoraka le bandy zany na tonga tamin'le namona an'le but faharoa de faharoa zany de miandritsika za moa zany tamin'io tena zanana ny tena fa afaty foana zareo fa any anatin'le lasa mivoraka zany izy Zalah satria nafaty le adve nefa rehefa nafaty zareo avy eo hitako hoe tena lasa niakatra indray le jeu teo am'le nahafaty an'le izy. Nombreux Ivoiriens qui est autour avec ce crochet là et le but. Pour la voie vite pour le but, ça fait 2-1 désormais pour la Côte d'Ivoire. De io le teneniko hoe teo amin'ny nahafaty an'le but voalohany Madagascar but an'zareo voalohany de niakatra indray le jeu nefa za nanantena mafy mihitsy hoe lasa 2-2 io fa tsy nahatratra an'izay ry Zalah ohatrany hitako hoe fa nanomboka reraka koa ngambany de nitazona le izy hatramin'ny farany fotsiny. De zay ny teneniko hoe mila mijery zany ny ao amin'ny Barea ao hoe aiza zany ny andresena ny Côte d'Ivoire fa za aloha tena mino mafy fa aresitsika amin'ny retour ary mbola iverina eto indray tsika resaka an'izany amin'ny retour satria iny zao ohatrany hoe fidirana kely côté ambavafo kely fotsiny iny eo ambavafo eo fotsiny fa avy eo miakatra amin'izay ny jeu rehefa nahita n'iny hoe ahoana tsara amin'izay ny tena fandehan'le izy de manantena mafy fa aresina ekipantsika Barea de Madagascar nanao iry Zalah kosa aloha za aloha tena za manokana tena mahita fa efa ambony be ny jeu malagasy ary noko fa miakatra foana hatrany amin'ny mondial ho tonga any amin'ny mondial ny malagasy de ohatrany tamin'ny kanina farany teo indray hoe resindray hono ohatra tena maresy an'le enjana be reny de miakatra amin'ny popularité
de ingany mba androzy foana ny foot malagasy de tandrotandremo ao amin'ny fédérationao mba jereo ihany koa le logo mba jereo le logo Rangah jereo de ohatran'izany de misaotra anao nanaraka de amin'ny manaraka indray